Tonga soa atao amin'ny fandaharana aotra podcast anankiray natolotra ho anareo tanora na efa zokonjokony ka maniry hianatra zava-baovao, mandray vahiny vaovao tsika androany vehivavy anankiray izay sehatra atao anatin'ny tontolon'ny lamaody, styliste nahazo loka maro be mihitsy izy tao anatin'ny tantarany leo resahantsika izay fa mialohan'izay dia mamerina fisaorana anareo izay mananaraka sy manohana an'ilay fandaharana hatrany maro foana nareo isan-kerinandro no mametraka fanontaniana sy manao j'aime ny page dia raha ohatra misy olona tianareo raisinay vahiny eto amin'ny fandaharana dia aza misalasala apetrao iny anarany na mandefasa message anay ao amin'ny MP ao. Ny ankoatr'izay aza adino no mipartager efa présent zahay amin'ny page YouTube, ny amin'ny page Facebook tsy ho atsy ny podcast dia hoeninao en version audio ihany koa disponible ao anatin'ny mozika.com na tafiditra ao anatin'ny Apple na ny Spotify ahafahanao mihaino anazy rehefa mandeha eny an-dalana ianao na any anaty tomobile. Aza adino tena ilainay be mihitsy ny fanampinareo raha tianao ny zavatra ataonay dia asivo j'aime mba ahafahanay mba ho référencé ao anatin'ilay algorithme. Mandray any tojo sika androany avy amin'ny orinasa Fanala. Tonga soa eto amin'ny aotra tojo. Falmerahabany fenitra, falmerahabanareo rehetra mpanaraka ny aotra ihany koa dia misaotra anareo tamin'ny fanasana. Ie, izy ity moa atao amin'ny aotra dia te hahafantatra bebe kokoa antojo zahay. Dia za manokana nahafantarako antojo justement resaka stylisme dia mba afaka tantarain'ny tojo kely hoe ny parcours-ny tojo azafady. Nanomboako raha ataoko hoe hatrambola kely za manokana zanaka mpanjaitra mamako ary ny dadako mpanao sary. Dia ataoko hoe nitambatra natao anatin'ilay izy dia nanome an'izay talentako anankiray izay. Dia rehefa tia nanao sary zany tambola kely dia rehefa nanomboka teny amin'ny université dia nisy concours télévisé zay tamina télé anankiray. Fifaninanana izy hoe meilleur styliste de l'année. Dia tamin'izay no nandray anjara ako zany dia mbola mpianatra tamin'izany fa hoe ndao mba hanao fotsiny mba ahitana zany hoe aiza ho aiza ny fahaizako sy ilay hoe tena hoe sao dia mba tia zany no ho lasa asako rahatrizay. Dia nanao an'ilay izy ako dia tafiditra tao anatin'ny 4 finaliste tamin'izay. Dia hozako hoe hay sao dia mba kosa dia nanomboka teo dia nisy concours anankiray indray manaraka ny 2009 indray tamin'ny télé anankiray koa ilay izy. Dia ilay izy indray tamin'izay concours meilleur jeune créateur. Dia izay no nazahoako lokan'ny meilleur jeune créateur tamin'izay. Izany hoe azo lazaina hoe talenta sy vahana ve zany ny fahaizanao manao stylisme? Oui, talenta ilay izy fa tsy maintsy misy zavatra nianarana foana satria tsy afaka mionona amin'ilay hoe manana talenta fa tsy maintsy trandrahana foana satria misy zavatra vaovao sy zavatra ianarana foana ao anatin'ilay izy. Nanomboka tamin'ny firy taona ianao no tena hoe tonga saina hoe ary za tika manana an'ity talenta? Ataoko hoe tany amin'ny lycée satria teo nanomboka hoe ndeha hanao akanjo dia ho anahy aloha no nataoko tamin'izay. Dia efa nanomboka nanao marika koa tamin'izay fa tsy fanala mihitsy aloha ilay izy fa te dia nataoko namboamboariko logo teo izy tamin'izany dia nataoko tamin'ny akanjo. Te amin'ny anarana hoe tojo? Tojo. Dia nanao ahoana tao aorian'izay? Ahoana ny nivadian'ilay izy dia tao ary nanomboka hivarotra amin'izay? Rehefa nanomboka tao aorian'ilay concours dia nanomboka fantatro olona amin'izay. Fa rehefa amin'io moa zany tsy maintsy hoe manodidina anao aloha zany no teny hoe za mba hanaovy an'izao. Dia natao aloha ilay izy amin'ny voalohany tsy nieritreritra hoe karama aloha fa tena hoe maka expérience aloha amin'ny alalan'ilay zavatra mpanaovin'ny olona. Dia toy nihitatra teny ilay izy dia lasa asa mihitsy moa zany izy aty aoriana. Efa nieritreritra ve ianao lasa asa be ohatr'izao izy tamin'ny anaovana anao? Hoe ho lasa styliste fotsiny fa tsy mbola tena hoe nieritreritra hoe ohatry ny ahoana ny hoe halaza sy ohatrany tsy izay loatra. Zavatra nahafantarana ny tojo dia za manokana izao nahita an'ilay comédie musicale Le Roi Lion. Dia fahalalako anazy tojo daholo manao an'ny costume zareo.
Tsy daholo fa ny ankabeazany moa zany. Oui. Tantaroana kely ny expérience amina événement ohatran'ireny amin'ny côté costume sy art créatif zany. Za manokana styliste zany hoe matetika akanjo andavanandro no anaovako fa tamin'iny tena hoe challenge anankiray ngeza be satria zay vao tena hoe ampiakanjo ho resaka comédie musicale zany de sady koa hoe biby sy ohatr'izany le ho ampiakanjonao anatin'le izy de rehefa ohatr'ireny de enoina aloha le zavatra tediavin'le olona jerena hoe inona avy le modèle tediaviny sy ohatr'izany de avy eo amin'izay ianao miezaka manao zay amoahana an'iny zavatra tediavin'le olona iny de ohatr'izay 2 volana teo no nanaovanay an'iny de nisy mpanjaitra hafa koa niara-niasa sy ny ekipa tao amin'zareo nanao ny masque sy ohatr'izany. Anankimalo ny zavatra nataonareo tamin'iny? 50 teo eo ny anay. De aiza nazahoana an'izay créativité zay toza? Manao recherche aloha voalohany indrindra amin'ny internet efa be da be de manao recherche de mijery hoe inona ny mijery tuto hoe ahoana ny fanaovana akanjo anankiray mba hampivoaka an'le rendu ohatran'le tena le any ivelany amin'le comédie musicale mihitsy. De misy foana zay inspiration zay sa hoe misy foana tena hoe tsy manana inspiration intsony androany fa sahirana? Misy fotoana visaka ohatra zavatra rehetra any le zay moment donné rehefa visaka ianao de tena hoe page blanc tena hoe tsy page blanche tsisy ninina mihitsy de eo aloha maka souffle kely se retirer kely aloha de miezaka mitady inspiration amina zavatra hafa na hoe miova feeling hafa mihitsy alongany mba azahoana hoe mahazo énergie vaovao sy inspiration vaovao indray. Nisy fotoana ianao nahazo reconnaissance en tant que chevalier de l'ordre des arts et des lettres et de la culture. Mba tantarainay hoe ahoana zany? Ny ministère moa zany de manome ohatrany hoe karazana reconnaissance ho ana mpamorona tamin'iny de mpamorona efa nisehatra elaela maromaro zay no nahazo an'izay reconnaissance tamin'ny ministère zay noho ny asa vitanay nandritra ny taona eo amin'ny 10 taona mahery teo. Ahoana ny fomba azahoana anazy zany? Manao demande? Oui, manao demande de mandefa demande any amin'zareo de mandefa ny CV sy ny asanao hatramin'izay de zareo no manao ny sélection de ameny avy eo. De misy vola be azo avy eo? De taorian'izay koa ianao nahazo an'le atao hoe programme international visitor leadership tany amin'ny ambassade des États-Unis tamin'ny 2020. Nanao an'indray? Aventure anankiray ngeza be ataoko hoe isan'ny marqué anahy tamin'ny tontolon'ny lamaody le izy satria nandeha isan'ireo sélectionné zay styliste anankivaly zay styliste gasy nandeha nakany Amerika nanao les programmes IVLP any ambassade de tena hoe zavatra tsara be satria nisy rencontre niaraka tamina professionnel na lamaody mijery an'le tanàna tena hoe aventure anankiray aventure humaine sady expérience tsara be tamin'ny resaka lamaody le izy. De rehefa manao zavatra ohatr'izany de inona aiza ny mametraka dossier koa zany? Sa hoe misy manondro ianao? Tao amin'ny ambassade zareo no nitady zany hoe izavy hoe styliste mety hoe afaka hoe isan'ireo participants amin'le programme de nandefa dossier tany de zareo no sélectionné avy eo. Matetiky tojo rehefa hoe miresaka lamaody sy ny mombamomba ny tontolony de tsy maintsy olona jejo be foana. Hoe tsy maintsy olona jejo be ny olona manao an'ireny akanjo ireny na mpanakanto na mpilalao tsara mihetsika no cible voalohany. Tena mitombina ve zany? Ahoana ny hevitra? Tsy voatery ataoko hoe tsy voatery koa hoe olo malaza foana ihany manantona styliste na hoe olona jejo be fa ataoko hoe olona anankiray mety hoe te hanana zavatra miavaka mety hoe te hanana zavatra hoe natokana ho anazy manokana satria rehefa manantona anahy manokana zao de tena inoako mihitsy hoe inona ny zavatra tiany, inona ny couleur tiany, inona ny modèle mampahalaise anazy de miresaka eo de eo amin'izay zany mandefa ny proposition reto ve mety aminao de eo amin'izay izy no mifidy de iny amin'izay tena hoe modèle tena hoe noforonina manokana ho anazy le izy amin'izay fotoana izay. Zany hoe
manana atelier zany nareo sa hoe manana magasin mihitsy dia afaka misafidy zavatra existence plutôt ny ianao à la commande foana? À la commande, noho izay hoe izy personnalisé zay. Fa tsisy hoe tonga dia efa tout près? Mbola tsisy Tsy maintsy à la commande foana aloha. Dia nisy fotoana ve ianao nahatsapa hoe very hevitra tanteraka? Efa niresahantsika ihany izy teo momba les pages blanches. Fa ahoana no tena secret rehefa ilay very hevitra ohatra hoe? Misy fotoana ilay izy marina hoe passion, zavatra tianao, fa misy fotoana nefa ohatrany hoe rehefa nataonao daholo ilay zavatra rehetra natao dia ohatrany hoe misy zavatra ohatrany hoe misy plus tadiavinao quelque part fa mbola tsy fantatra hoe inona ilay izy. Ho anahy manokana ohatrany hoe miplafonne tamin'izay fotoana izay, ohatrany hoe hoaiza ary hanao inona ary ankoatran'ity zavatra ity, dia teo no nahazo déclic tamin'izay, dia tamin'izay nanomboka nanaovako ny resaka hoe mipartage an'ilay compétenceko, dia nanao resaka initiation au stylisme et modélisme ho an'ny ankizy. Ho an'ny ankizy ihany? Ho an'ny ankizy sy tanora aloha tamin'izay. Efa mbola tsisy fa bebe? Efa manao zay, fa ataoko hoe karazana accompagnement, ohatra zao misy atelier anankiray zao manana mpanjaitra zareo, dia afaka mi-accompagner an'ireo mpanjaitra amin'izareo zay manome teknika sy outil hoe inona mety hoe afaka hanatsarana zareo ny asany. Inona ny prérequis raha hiditra ao anatin'ny tontolon'ny fanjairana io? Voalohany indrindra aloha mila hoe tianao ilay izy, satria ny fanjairana dia asa anankiray mila patience. Raha tsy manana patience aloha ianao dia somary sarotsarotra amin'ilay izy. Dia tianao ilay izy dia tia karokaroka koa anankiray. Tia karokaroka satria amin'izay maha-lamaody anazy izay dia misy zavatra vaovao foana, miovaova foana, dia iny zany mila maharaka an'iny ianao na amin'ny resaka teknika fanjairana io na amin'ny resaka ilay lamaody mihitsy en général. Dia ary ny kalitao ny technicité io ve afaka ianarana foana? Oui, afaka ianarana. Ho anahy manokana zao mamanay nampianatra anahy nanjaitra. Izany hoe tsy nianatra tamina école de couture fa izy no nampianatra anahy. Izany hoe ny base ny ianarako taminy fa avy amin'izay rehefa nanao an'ilay ho lasa asa dia nianatra foana koa hoe inona no mety hoe teknika afaka anaovana modèle anankiray ohatra, dia iny zao ohatra hoe fika anankiray zao ohatra hoe mijery ilay akanjo friperie ireny dia vahanao ilay izy dia jerena hoe inona ny finition an'ity sy ohatr'izany. Ianao miresaka mamanao io, inona ny lesona tena ngeza indrindra nianaranao niaraka taminazy? Nisy anankiray tamin'izay fotoana izay tsy mahay mametaka fermeture cachée za, dia rehefa hanao an'izay ahako dia asaiko ataony foana, dia farany izy tezitra izy nisy fotoana satria be asa be izy, dia ataovy ary hozy izy, za tsy hanao hozy izy fa ataovy, dia tamin'izay vitako koranga io dia nataoko, dia ohatr'izay dia vitako ilay izy. Izay zao isan'ny hoe anankiray, isan'ny zavatra anankiray nampitany anahy izay hoe manao an'ilay izy. Tsy miandry hoe marina izy hoe mampianatra, fa mila hoe miezaka koa ianao izany mitady hoe ahoana ny anaovako an'ity hoe za mihitsy ny hanao azy. Raha ny fahitanao anazy hoe manana ny anjaran-draikitra ihany ny styliste ao anatin'ny tontolo? Oui, manana satria ohatra akaiky fotsiny izao manana misy tsika misy Madagasikara izao dia styliste izao no antsoina ampiakanjo anazy. Izany hoe styliste anankiray zany afaka mamorona akanjo anankiray mifanaraka amin'izay thème sy ilan'ilay misy anazy hoentiny any ivelany, dia afaka hoe mireprésenter ny maha-malagasy mihitsy ilay akanjo hoentiny rehefa avy eo ohatra. Inona ny tena fierté anao indrindra amin'io aventure-nao io? Ho anahy manokana rehefa mamorona dia ny fiertéako rehefa ilay manao retour ny olona hoe afa-po. Iny no tena zavatra anankiray ngeza be mihoatra lavitra noho ilay karama satria tena hoe ofa ngeza be. Satria ohatra zao rehefa manao misy olona any ivelany zao ohatra rehefa mampanao akanjo dia ilay olona zany tsy hitako hoe fa mandefa refy aty amiko izy, dia rehefa vita ilay izy dia alefany aminy ihany, dia mandrapaha-me an'ilay retourny iny dia mitaintaina hoe nanahoana nety ve sa ohatr'izany, dia mamiteny afa-po nety be dia tena hoe misofle ianao hoe wow, ok. Izay misy hoe moment de fierté anao izy ianao tamin'ny
le document alefanao iny hoe ny client satisfait dia tena izay ny filamatra. Naiza naiza ve ninona na asa betaka ninona ve dia mbola voatazona foana zay? Oui, satria iny client anankiray iny raha vao tsy feno izay rehetra hoe satisfait zay dia iny avy eo mety hanome ohatra ratsy any hoe fa iny ohatran'izao satria de bouche à oreille tsinona matetika zany ny ahafantaran'ny olona anahako. Dia ohatra ka client anankiray mety satisfait mety hoe misy client folo zany mety hoe lasa very noho izay ohatra. Ary efa nisy indray hoe fotoana hoe tena tsy satisfait mihitsy le client? Oui, nisy. Satria tamin'izay fotoan'izay ataoko hoe tsy mifanaraka angambany satria rehefa manao proposition dia sary no alefa dia iny nefa indraindray tsy évident ho an'ilay olona hoe le resaka teknika amoahana anazy ohatra dia avy eo izy tsy satisfait satria tsy mifanaraka tamin'ilay zavatra nieritreretiny ilay izy nefa zavatra nieritreretiny zany araka ilay sary dia ohatr'izay ilay izy. Raha amin'ny resaka fandrarana indray ary ianao manana le page hoe carnet de mode, page moa izy io? Dia sady mitantana ny fanala koa ianao, manao ahoana ny fomba hiandaminanao ny fotoananao amin'izy ireo? Fanala aloha zany no tena hoe mi-occuper betsaka ny fotoanako satria iny zany tena hoe activité principaleko fa carnet de mode kosa ataoko hoe fanampiny satria iny le resaka passion amin'ilay resaka hoe mizara ny fahaizako amin'ny ankizy le fanaovana atelier sy ohatr'izany dia carnet de mode plutôt rehefa vacances sy ohatr'izany no tena manao an'iny satria amin'iny ny ankizy no tsy mianatra dia amin'iny mampanao atelier. Inona tsara moa zany atao carnet de mode? Carnet de mode aloha voalohany indrindra dia manome accompagnement sy manao atelier resaka initiation stylisme ho an'ny ankizy. Dia misy koa partie anankiray mampafantatra ny izay mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny lamaody, mampafantatra ny zareo. D'accord. Misy citation nataonao zay hoe un pas à la fois, je peux le faire. Afakafaka kely hoe? Amin'ny fiainana ny olona rehetra tokony hoe manana objectif, manana tanjona anankiray. Mety ho lavitra ezaka izy io, mety hoe fohy ezaka fa ny ahafahana mandroso makany amin'ilay izy dia izay hoe un pas à la fois. Dia rehefa dia ianao mila manana azy assurance zay hoe je peux le faire, tsy mora ilay izy fa rehefa hoe miezaka ianao manao izay moyen rehetrarehetra anatratraranao an'ilay izy dia vitanao foana io. Inona indray no qualité tokony ananana ny olona izay miditra ao anatin'io tontolon'ny stylisme? Araka ilay niteneniko teo dia mila manana patience aloha voalohany indrindra dia mila manana saina tia karokaroka izay dia mila manana an'ilay hoe te relever défi satria misy défi foana ao anatin'ilay izy. Marina hoe mpamorona lamaody ho anazy ao mety mboaka akanjo tsotra fa amin'izao fotoan'izao zako efa fantatry ny olona koa amin'ny resaka hoe déguisement sy akanjo tenue à thème zany. Efa nieritreritry ve ianao hoe taloha hoe ohatran'izao ianao amin'izao ny toetranao taloha sy ny amin'izao hoe mitovy sa niova tanteraka? Nisy ovana. Raha ohatra zao taloha raha ohatra hoe misy fotoana tena hoe ho an'ny asa foana miasa sy ny hoe ho an'ny ao tokantrano foana tena hoe midonné au max dia nefa rehefa avy eo avizaka dia sarery ihany eo sisany dia eo no nahatsapako hoe ankoatran'ny mareny mahavady mampitantana orinasa anahako dia vehivavy koa ako alohan'ny zavatra rehetrarehetra dia teo amin'izay no ka hoe nanome fotoana ho anahy manokana sy hoe niezaka ny tiany tenako manokana alohan'ny rehetrarehetra koa. Dia ahoana fomba hiainanao an'izany hoe tiava aloha ny tenanao manokana fotoana ho anahy manokana aloha izay. Tena miezaka mihitsy ao anaty semaine na dia hoe fotoana fohy arany tena miezaka hoe eo dia tena ohatra mikarakara vatana na koa ohatra hoe mamaky boky na zavatra tsara mba se nourrir zavatra pensée positive zavatra ohatr'izany ihany koa. Ianao miresaka vehivavy io amin'izao tendance ny genre misy lehilahy pelaka misy genre maromaro fa nefa matetika
ry zareo reny manana goût be mihitsy amin'ny question na stylisme. Zany fomba fijeriko azy dia anahoana iza no mahay kokoa ny vehivavy sa ny olona manana genre? Ny stylisme oui. Ny lehilahy matetika rehefa manao asana vehivavy dia passionné be izy dia tena hoe aina ataoko hoe tsisy hoe izy ny mahay na tsy mahay angamba fa ataoko hoe samy manana ny hanitra ho azy fa zareo rehefa tena hoe passionné zay koa dia tena mi-se donner à fond anatin'ilay izy. Mila mody ve? Hitanao misy fiteny zay hoe la vie fait le moine. La vie ne fait pas le moine. Tombona ve zany? Ny fomba fiakanjo dia ataoko hoe liberté d'expression. Afaka manao akanjo iray ohatra fotsiny zao hoe tsy hoe rehefa manao akanjo lava be dia tena hoe nono masina na hoe ohatr'izany na hoe rehefa manao akanjo mampiseho vatana dia hoe tsy montre na ohatr'izany fa ataoko hoe fomba fi-exprimer-nao no maha izy azy ianao iny dia libre ianao mi-exprimer an'iny dia nefa iny tsy ampy koa hoe jugena olona anankiray momba anazy raha ohatra hoe hitanao amin'ny fomba fiakanjony amin'ny ahitanao anazy voalohany izy. Velona indray ny amin'ny côté ny mahareny anao manana ahoana indray fomba iainanao an'le hoe manao stylisme ianao sy ny fomba fitehizanao ny zaza sy ny fiarahanao miaraka amin'ny fianakavianao zany. Isan'ny choix anankiray nahatonga anao hoe niasa tao an-trano izay hoe mahareny anazy mba ahafahako hoe sady akaiky ny zanako no nefa koa miasa ao an-trano satria ao an-trano moa zany ny atelierako dia miezaka manana fotoana fa indraindray tsy mora le izy na ataoko hoe rehefa miasa ao an-trano ianao tsy mora le hoe manana fotoana ho an'ny zanako ao foana indraindray tena misy asa tena hoe amin'ny firy alina vao matory fa miezaka foana fotsiny ao anaty semaine maka moment de qualité miaraka amin'ny zareo miaraka milalao amin'ny zareo ohatr'izany ohatra. Nahoana ny projet mafy indrindra ny iainanao? Tantarao kely aminay projet any carnet de mode izy tamin'izay tsy tena hoe mafy be angamba e ataoko hoe voilà ça va fa fa tamin'izay tena hoe événement anankiray no karakaraiko za manokana mihitsy ilay izy tamin'izay master class mode ilay izy mampianatra zany izy io hoe ahoana ny fomba hicréenao ny markanao sy hilancenao ny markanao amin'ny sehatry ny lamaody. Tamin'ny voalohany nitady sponsor teny dia nahita fa tsy tena hoe nahafeno an'ilay budget nilaina zany ilay izy dia rehefa nandeha ny fotoana dia tsy maintsy lasa au final tsy maintsy mibradena ilay participation an'ilay izy hoe mba hoe tiako zany hoe ho tafita ilay hafatra izay zany lasa ohatrany hoe essentiel kokoa na satria bon efa sûr zany fa je vais perdre financièrement fa tiako kosa nefa le olona higagner zavatra ao anatin'ilay izy dia ny tena mibradena ny participation dia nahazo olona anaky enina teo zay dia tena hoe nataonay zay max zany hoe ho tafitany amin'ilay olona hoe ahoana fomba atao raha ohatra hoe manana marque zareo ahoana ny ananganana sy ny ilanceny an'ilay izy. Taty aoriana ve nitoy izay? Mbola première édition tamin'izay tamin'ny heritaona. Tamin'ny heritaona. D'accord. Inona zavatra eritreretin'ny olona amin'ny domaine anao io hoe onono nefa kay rehefa tena ataonao ao dia tsy marina mihitsy ny eritreretiny io? Tsy tena onono fa ny styliste indraindray eo no indraindray ohatrany hoe tsy dia azon'ny olona tsara hoe inona ny atao hoe styliste sy inona mpanjaitra na modéliste. Ny styliste le olona anankiray raha ny ivelany zany styliste dia tena hoe izy le mamorona an'ilay lamaody zany dia hatreo amin'ny famoronana zany ny anazy zany hoe micréer an'ilay izy le akanjo sy le lamba sy ohatr'izany dia iny amin'izay ny hevitra iny pasena any amin'ilay modéliste zany hoe le modéliste zany le couturière izy zany le manao montage miréaliser an'ilay izy.
dia iny no indraindray zany tsy azon'ny olona indraindray fa ohatra hoe rehefa styliste ianao indraindray dia ampanaoviny ohatran'ny hoe asana modéliste. Eto Madagasikara moa zany ilay izy somary mifangaro satria eto tsy misy hoe fianarana manokana hoe momba styliste fa plutôt mampianatra ho lasa couturière mpanjaitra no misy eto zany no tena marina. Modéliste zany couturière zany hoe rehefa azoko anazy raha ohatra hoe resaka bâtiment dia ny styliste architecte dia ny modéliste ilay mpanamboatra an'ilay trano. Dia inona ilay fanteniny teo? Couturière na modéliste ireo zany ilay mitovy. D'accord. Inona ny zavatra tenenin'ny entourage-nao raha momba ny toetranao manokana? Za ilay olona tsy dia be resaka loatra, tsy dia be raha ho anahy manokana noho izay hoe maha-styliste anazy dia za ilay somary olona ataoko hoe misefasea kokoa, somary en arrière plan foana matetika dia tsy dia be resaka fa reto tanan-kireto ataoko hoe mi-s'exprimer bebe kokoa noho izaho. Izay angamba no mahalaza azy kokoa. Inona mahazo anao ary rehefa tesitra ianao? Rehefa tesitra dia indraindray manao sary dia amin'iny mahavita mamorona sary be da be. Tsy lasa misy olana ve zany rehefa misy zavatra tena problème be? Satria lasa manao sary be dia be? Dia lasa mahavita création be da be ka. Tant mieux. Rentable ve sa tsy rentable ny stylisme? Rentable matoa aloha mbola manao anazy satria dia rentable zany izy aloha. Mety ho maha-mpamiliardera ve miditra anatin'ny sehatra ny fiakanjoana io eto Madagasikara? Raha ohatra hoe mampiakanjo olo malaza be da be sy hoe manao exportation mandefa an'ilay izy, oui, possible. Ohatrinona no vidina akanjo lafo indrindra namidinao? Client vahiny anankiray tamin'izay nampiakanjo akanjo mariage tamin'izay dia oui budget be tamin'izay satria 15 000 € tamin'izay no nanaovana ilay akanjo mariage. Dia izay zao isan'ilay tena hoe nitaintaina be ianao hoe nanahoana ny rendu an'ilay izy, nety ve sa tsy nety dia ofa be rehefa afa-po ilay olona. Mila pointilleux be rehefa manao zavatra ohatrany? Tena tsy maintsy. Ary localement eto Madagasikara misy olona ihany hoe mahasahy mividy lafo? Oui, misy satria araka ny maha zavatra hoe zavatra miavaka ilay zavatra tediaviny dia misy tena sahy hoe mettre vola be mihitsy tena hoe te hanana zavatra miavaka izy. Karazan'olona ohatran'ny ahoana no maka an'izany? No mividy an'izany? Olona manan-kaja eto amin'ny firenena ohatra na koa hoe mpanakanto ohatran'izany. D'accord. Inona no mampiavaka ny fanahy manokana ao anatin'ny tontolon'ny stylisme? Isan'ny zavatra anankiray nazahoako an'ilay meilleur jeune créateur tamin'izay ny fampiasana lambahoany. Tamin'izany raha hatramin'izay ny lambahoany dia atao sikina sy anaovana andavanandro ho an'ny olona dia tamin'izay nataoko hoe nampiarahana tamin'ny resaka création ny lambahoany dia izay touche anankiray izay isan'ny ahafantarana anahy fa nefa koa tsy hoe lambahoany ihany no ataoko fa rehefa mangataka ny olona hoe zavatra gasigasy sy ohatr'izany dia mampiasa an'izay touche izay ahako. Ohatran'izao akanjo anaovanao izao ilay lambahoany tenenao? Lambahoany. Inona ny anaran'izao style izao? Ty izao upcycling, akanjo tena friky izy ity no nividiko dia personnaliseko tamin'ny alalan'ny lambahoany. Hitako mihitsy misy olona manao an'ilay blouson dia misy an'ilay lambahoany ireny ohatran'ny hoe bombers ve? Izany hoe any amin'ny fanahy azahoana an'izay? Oui, manao izay. Eo amin'ny firy andro eo manamboatra an'izany ianareo? Arakaraka ilay modèle fa raha ataoko hoe raha tsotra indrindra mety hoe iray andro, roa andro ohatra. Tena hoe partir de zéro zany sa hoe plutôt mitondra akanjo efa mi-existe dia izay vao asiana an'ilay lambahoany? Iny miankina amin'ilay olona, mety hoe afaka izy ohatra hoe mandray vita commande hafa mihitsiny, afaka koa mety hoe manana akanjo izy ohatra tiany dia mety hoe tiany ho personnalisena ilay izy dia afaka atao koa izay. D'accord. Amin'ny fotoana inona ianao no tena mahazo inspiration indrindra? Amin'ny alina, rehefa miasa amin'ny alina, amin'iny tena indraindray ary ny ohatra matory ianao dia misy zavatra eritreretinao dia mbola mieritreritra zavatra famoronana dia lasa manoratra kely mihitsy aloha mba tsy hoe fo maraina dia very ilay izy. Dia aiza ianao no maka an'izay inspiration izay? Indraindray aloha mijery ny manodidina
mijery hoe inona no mety hoe tendance, mijery koa amin'ny internet sy amin'ny télé zavatra ohatr'izany, na amin'ny boky koa. Ianao ny teny teo tena tsara be ilay akanjo ary sambany ho anahy nahenao an'izany atao hoe upcycling zany, dia nefa hitanao tany amin'ny fripy ilay akanjo. Dia ahoana ny fahitanao an'ny fripy sy ny impact amin'ny friperie amin'ny resaka stylisme? Isan'ny ataoko hoe mety hoe mamono antoka satria ny friperie tena mora dia mora raha mitaminy hoe vidina akanjo noforonina manokana ho ana olona anankiray. Nefa koa tsy afaka satria ilay izy efa mameno ny tanàna, dia ho anahy manokana zao mba ohatry hoe geste éco-responsable anankiray ao anatin'ilay izy no koa mampiasa afaka ho ampiasaina zany ireny friperie ireny ho lasa ohatry ny hoe matière première indray avy eo, zany hoe avadika zavatra hafa na ohatra hoe atao upcycling dia manome ohatr'izao indray izy avy eo. Nanomboka vino zany concept upcycling zany? Tamin'ny herintaona nisy projet anankiray izay lancénay niaraka tamin'ny ambassade, métamorphose ny anaran'ilay izy. Dia métamorphose na lamaody tompon'andraikitra. Dia tamin'izay fotoana izay dia isan'ny izay ilay styliste nandeha nakany Amerika zany no nanao an'izay projet izay, dia niprésente zay hoe inona avy ny mety hoe fomba fijerinay tsirairay avy amin'izay resaka hoe lamaody tompon'andraikitra izay. Dia samy naneho ny heviny teo, samy nanome silhouette anankiray zany hoe modèle rairay avy zany izay tamin'izay, dia natao exposition tao amin'ny lapan'ny tanàna tamin'izay hoe ahoana ny fomba fahitanay an'izay hoe lamaody tompon'andraikitra izay. Dia misy ve ilay izy eto Madagasikara, misy demande? Oui, misy satria misy olona te hitady zavatra miavaka, dia eo ianao zany mandresy lahatra anazy hoe afaka atao matière première koa ireny akanjo any amin'ny friperie ireny. Mbola sarotra aloha ilay izy satria tena hoe mentalité mihitsy zany mila ovaina, zany hoe sensibiliser-na ilay olona hoe tsy voatery hoe marina mitobaka ny fripy fa afaka ho ampiasaina atao koa ny upcycling, afaka avadika zavatra hafa koa izy ireny. Raha resaka passion sy ny asa miaraka aminazy zany, dia raha tokony hanome hafatra ho an'ny tanora ianao, n'inona passion, n'inona sehatra resahana, inona no mety ho conseil afaka omenao an'ilay tanora? Raha ohatra ka manana hevitra na hoe zavatra anankiray tiana ho lancénareo, dia raha te an-tantenareo hoe mandeha ve ilay izy, mety ve iny sa hoe ahoana, dia mila mametraka fanontaniana aloha nareo hoe tianareo ve ilay izy. Dia faharoa manarakarak'izay hoe afaka ianarako ve io zavatra io, zany hoe afaka développeko hoe mety hoe tsy hainao, mety hoe afaka ianarana ve ilay izy rehefa hiditra ao amin'ilay sehatra. Dia fahatelo manarakarak'izay hoe misy besoin ve, ilain'ny olona ve ilay zavatra tadiavinao io. Dia ny fahaefatra dia hoe mamaly problème ve ilay zavatra proposenao. Dia raha ohatra ka majoritairement oui ny valiny dia lanceo, ataovy. Aza be fanontaniana koa raha aza mieritreritra ela be. Tonga dia alefaso aloha. Inona indray ary ny zavatra tena tsy tokony ataon'ny tanora mihitsy? Tsy tokony ataoko hoe lemise limiter amina zavatra anankiray. Ohatra zao hoe nisy fotoana zao teto amintsika tena hoe raha ohatra ianao ka manao miasa tena zany dia hoe tsy mahavelona, fa ohatran'ny hoe mionona fotsiny amin'ny hoe mianatra dia ho lasa mpiasa birao, ohatr'izay zany hoe ohatran'ny hoe modèle-na réussite nisy fotoana. Dia amin'izao nefany tsy tena hoe izay loatra. Amin'izao ny passion-nao tena afaka hoe miréussir ianao anatin'ny passion-nao rehefa tena hoe trandrahanao iny sy tena hoe mifototra ao anatin'ilay izy ianao. Ny zavatra hitako amin'ny tanora dia ary mety hoe noho n'ilay situation antsika amin'izao efa mba misy Facebook dia moramora kokoa manamparitaka an'izay toe-tsaina izay amin'ny tanora. Dia hitako hoe mitombina tanteraka izay teneninao zay hoe miova ilay izy ankehitriny. Fa après aloha zany izay ny zavatra hitako, fa mety be dia be ihany koa nefa tsy tonga saina amin'izany ny tanora na nefa lehibehibe arak'izay. Ianao manokana ve mety manana solution ahafahana mampianatra an'izy ireo na mi-inspirer an'izy ireo? Inona mety solution?
Arak'le fanteneniko teo isan'le projet resaka initiation au stylisme et modélisme ho an'ny ankizy. Izy io afaka atao amin'ny sehatra rehetrarehetra. Raha ohatra hoe misy zavatra anankiray maha expert ianao ohatra de afaka atao izy io satria ny passion ataoko hoe any amin'ny ankizy le izy no tokony kolokoloina aloha raha efa misy. Raha ohatra ka mbola tsisy de mila omena proposena ny ankizy be da be ohatra hoe misy karazana atelier de mijery eo izy hoe inona no mety hoe zavatra mi-passionné anazy, mety hoe zavatra tiany. Tsy voatery hoe ho lasa asany ao aoriana ao fa fotsiny hoe mety hoe mampitilita ny sainy, mampivelatra ny sainy. De zay no isan'ny conseil omeko ho an'ny ray aman-dreny moa zany hoe de mbola kely ny ankizy de ampianaro hivelatra ny sainy amin'ny alalana manao découverte-na zavatra be da be. De inona indray ny zavatra tena tianao ho tsapan'ny olona rehefa manao ny akanjonao? Hoe miavaka izy satria matoa namoronana akanjo anankiray ho anazy de tena hoe ho anazy iny. De nisy fanontaniana napetraky ny vahiny teo alohanao i Tsialiva Ratsaobelona de tia ny fanontaniany. Mety ho vonona ve ianao raha manangana fonds de garantie nationale ho an'ny tanora te handrara manokana isika? De ahoana ny atao ozy izy? Vonona satria miverina amin'le teniko teo foana za manokana any amin'ny ankizy plutôt ankizy moa zany ny anahy no tena hoe base angako satria any le tena fototra, any le fototra mila ampahafantarina sy mila hoe mizara an'le mety hoe sehatra asa be da be karazany be da be de hoe vonona tanteraka avy any amin'ny ankizy zany de raha ianao ary nasaina mitantana izay projet zay de ahoana ny ataonao? Raha za no asaina mitantana an'izany de ataoko hoe misy karazana domaine be da be, misy karazana domaine de ireo amin'izay no amena ataoko hoe misy karazana initiation ny anombohana anazy de tena hoe any amin'le ankizy le eo amin'ny 20 taona eo moa zany ny ankizy no efa manomboka efa tonga saina izy, rehefa ampanaovanao zavatra izy de efa mahavita tsara mihitsiny de 20 taona 12 taona eo de reny ankizy reny ampanaovina initiation amin'le izy zany hoe atao découverte zany le izy ho anazy. De avy amin'izay rehefa melehibe izy de mety hoe efa mahita manomboka hitany zany hoe tiany mety hoe efa orienté kokoa izy zany amin'izay fotoana izay hoe tiany zavatra mety hoe mi-passionné anahy de manao resaka tena hoe atao professionnalisant mihitsy zany le zavatra ianarany satria izay no hitako tsy ampy eto amintsika rehefa mianatra de zavatra général be efa misy ihany moa zany fa raha ohatra zao ny resaka stylisme manokana zao mbola tsisy zany hoe mila variena zany le izy arak'izay hoe mety hoe domaine be da be kokoa sokafana kokoa zany le domaine fa tsy limitena amina zavatra vitsivitsy ohatra hoe resaka teknika ohatra. Mazava. Afaka mametraka fanontaniana indray ianao ho an'le vahintsika manaraka? Inona no mety hoe raha ohatra ka ray aman-dreny ianao de ahoana no mety hoe anananao an'ilay équilibre higerena resaka parents nefa miasa koa etsy an-dalana? D'accord. Misy hafatra manokana ve tianao ho atolotra ho an'ny mpijery antsika? Saotra betsaka anareo aloha tamin'ny fandraisana de ny hamaranako azy ngamba de miverina amin'ilay phrase anankiray ataoko hoe isan'ny mandrisika anahy handroso ahako hoe un pas à la fois vous pouvez le faire. Mba merina fisaorana ny Itojo de miraso betsaka ho an'ny fanalina sy ny projet Itojo de mandra-piona indray eto amin'ny Aotra. Mandra-piona. Mandra-piona.